misy ny olona dia mandraky itsirano zao fa misy kosa nefa ireo manaky ampitiavana sy ampifaliana. Izany aloha hevitra izany indray no anasako anao indray amin'ity talata dimy volana novambra 2024 ity dia anasana ihany koa ny ankohonana rehetra. Mitinika namana isany amin'ny fo feno afaliana da ry miramirana no ifampiarabana indray amin'izao fionatsika izao. Efa tena mifankazatra isika ka dia tsy manina raha mba hifanofahofantanana ho solon'ny fifandraisan-tanana. Raha misy moa namana vaovao miaraka aminay dia tena raisinay mpitiavana ianao ary fifaliana aminay ny miaraka aminao. Ary dia tononona ho antsika rehetrarehetra izay miaraka amin'nyaino izao fandarana izao ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankohonanao. Koa mialohan'ny andiniantsika ny dinidinika dia andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitra misaotra anao izahay fa noho ny fahasoavanao no mbola matoy izao anay ary ny famondramponao no tsy nalandritra anay. Misaotra anao satria afaka miaona indray izahay fa nahazo tombonandro vaovao tamin'ity ora ity. Manoloana zany nefa dia mahatsiaro ny tsy fahatanteranay izay koa mangataka indrindra tompo mba avelanao ny fahotanay. Ho diovinao izahay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ary eo kosa ny fanaina masina no horakofanao aminay tsirairay avy mba hahatonga ny teninao hisy hery, hisy aina, hitondra fanavaozana ho anay tsirairay avy. Dia apetraka ampitantananao izao fotoana izao sy ny mpiaino izay manaraka ty fandarana ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy ireo manda ary misy kosa ireo manaky. Asa latadiditsika ilay resaka ny fanaovantsika tany aloha tany ny namanan' Jesosy, nampinanan' Jesosy lehilahy 5,000 tamin'ny fotoana anankiray izay natsapahany rehetra ny fahagagana lehibe nataon'i Jesosy tamina sakafo vitsy dia vitsy monja kanefa dia nisy ambony ny zavatra nitranga tamin'izay fotoana izay voky tanteraka ny olona. Ary rehefa voky tanteraka ny olona dia nisy fanapa-kevitra ny raisin'ilay olona rehetra ity no tena mpanjaka antsika. Zao no voalaza amin'ny filazantsarany Jaona toko 9. Filazantsarany Jaona toko 9 ka ny 7:10 sy 10:10 zao no vaky ny teny amin'n'anarana Jesosy. Ary hoy ireny olona ireny rehefa nahita ny famantarana izay nataon'i Jesosy, ity tokoa no ilay mpaminany izay ho tonga amin'izao tontolo izao. Ary rehefa fantatry Jesosy fa efa ho avy ny olona haka azy ankeriny hataony mpanjaka dia niala ka lasa indray izy irerina kany an-tendrombohitra. Rehefa nahita fa voky ny olona, rehefa nahita ty fahagagana tsy mbola fahita ty ny olona, dia niazakazaka saika hakan'i Jesosy ankeriny hoe andeha ataony mpanjaka ianao. Saingy izao mbola tsy tonga ny fotoana. Fa taty aoriana, rehefa tonga ny fotoana taty aoriana dia zay vao nitranga ny hoe inona ny antony nanaovan'i Jesosy izay fahagagana izay. Dia zao ny zavatra nitranga eo amin'ny 5:30 amin'ny Jaona toko 9 ka 5:30. Hoy Jesosy taminy, izao no mofinaina izay manatonà tsy mba honona ary izay mino ahy tsy mba angetaheta intsony. Nazavain'i Jesosy inona ny tena tanjony tamin'ity fahagagana izay nataony ity. Ary dia nambarana Jesosy tamin'ny tsipiriny fa ny nofo ny ene, io nofo izay nomena azy ireo tamin'izay fotoana izay, izay omeny ho fiainana ho an'izao tontolo izao. Nanokatra ny sainy rehetra izany fanambarana izany ka tsy naniry indray an Jesosy mpanjaka eto an-tany izy ireo. Tsy nifanaraka tamin'ny fisainana izy ireo izany toe-javatra izany. Tsy nanaiky iova fo ireto olona reto. Ny zavatra nitranga mantsy dia mbola nanantena izy ireo hoe tahaka ny omaly any Jesosy eo, voky zahay, androany koa dia mbola manantena anao zahay mba hanome sakafo ho anay. Fa saingy nilazain'i Jesosy manao hoe
ny tenako izao no mofinaina. Anomboka teo dia maro tamin'ireo mpianatra no toa ny hemitra ny ala tamin'ny fotoana io. Nandany olona zao no voalaza eo amin'ny andininy 420 amin'ny toko 4 saotaboky ny filazantsarany amin'ny andininy 420 hatramin'izany. Anomboka teo amin'ny fotoana io zany rehefa nanazava Jesosy fa izao lay mofinaina, izao lay mofo avy any an-danitra, izao lay midina avy any an-danitra ka manome fiainana man'izao tontolo zao. Dia zao ny zavatra nitranga ny andininy 420 hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianana no niemitra ka tsy niara-ndeha taminy intsony. Mampalahelo izany toe-javatra izany. Maro tamin'ny mpianatra no niala. Ay zany sakafo ara-nofo fotsiny no nantenenin'ny olona. Azo antoka ry mpiara-midinika amiko fa tena mafy amin'i Jesosy ny nahita an'izany toe-javatra izany. Satria mba hitahitan'i Jesosy dia ireto olona reto hanaraka azy na mora na amin'ny sarotra. Tena niala ireto olona reto, nalahelo Jesosy amin'izany toe-javatra izany. Fa no nitan'i Jesosy anefa fa nandao azy maro tamin'izy ireo dia mba nanontany ny mpianatra akaiky azy kosa izy. Dia izy 12 lahy no nanontaniana. Zao ny voalaza ny andininy 720 satria ny olona zany nanomboka niala. Dia hoy Jesosy tamin'ny 12 lahy, ianareo koa va mba te hiala? Raha niala ny olona, raha niemitra ny olona noho ny amin'ilay sakafo izay tsy nomena azy tamin'ity indray mandeha ity, ianareo mba manao ahoana ianareo? Ry mpiara-midinika amiko, fanontaniana goavana no napetraka Jesosy ary apetrany aminao, apetrany amiko koa zany amin'ity ora ity hoe ianao mba manao ahoana raha toka izay ny zavatra mitranga tamin'izay fotoana izay. Dia ny mahafinaritra i Simona Petera tamin'ny fotoana io dia tonga dia naneho ny fanapahan-keviny izy. Andininy 20. Simona Petera namaly azy hoe, Tompo, ankany amin'iza moa zahay? Hoaiza indray zay Jesosy? Tsy misy tokony alehana intsony fa eo aminao no misy ny fiainana mandrakizay. Zao no voalaza Petera hoe, Tompo, ankany amin'iza moa zahay? Ianao no manana ny teny ny fiainana mandrakizay. Zany no fanapahan-kevitra zay tokony ho raisiko ihany koa amin'ity androany ity. Teny Petera manao hoe ianao no ilay masin'Andriamanitra, ianao no manana ny fiainana mandrakizay. Izany fanandramana izany no fanandramana tokony iainako, tokony iainanao ihany koa amin'ity androany ity. Tsy misy ninizaniza azo ampitahaina amin'i Jesosy. Hoaiza indray zahay? Aiza indray no alehanay? Tsy misy azo ampitahaina amin'i Jesosy fa eo amin'i Jesosy no misy ny fiainana mandrakizay. Resy lahatra reto mpianatra fa nahafahafa toy inona aza ny toe-javatra na mbola izy toe-javatra sarotra aza mety hitranga, resy lahatra izy ireo fa Jesosy no misy. Koa ankehitriny ary dia anontany anao mandavy ianao sa le mba nisany manaky? Le mandà dia ireo nanantena fotsiny ilay fahagagana mitondra fahavokisana vetivety. Fa ireo manaiky kosa dia ireo manaiky fa Jesosy an'ny fiainana mandrakizay ho azy. Tarihako ny sainao mba hitovy amiko ary miantso anao mba ho izay ny fomba fijery rehetra. Andao anaiky an Jesosy ho ilay misy isika. Jesosy no ilay manana ny fiainana mandrakizay ka anaiky azy isika eo amin'ny fiainantsika andavanandro, ampiasehoantsika ampiaramonina amintsika fa isika dia manaiky an Jesosy ho tompony fiainantsika. Dia mirary soanao amin'izany fanapahan-kevitra raisinao izany. Andriamanitra ne hitahiry izany fanapahan-kevitra ao izany ka hitondra soa hoanao sy ny ankonanao ny fanapahan-kevitra izay no raisinao androany. Andeha hiaraka hivavaka isika amarana antsika izao fotoana izao. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, fanontaniana lehibe no napetraka ao taminay androany. Izahay koa ve mba hihemotra manoloana ny toe-javatra izay toa tsy mifanaraka amin'ny etahitam-ponay? Andriamanitra, akany amin'iza tokoa moa izahay? Andeha mba hiomby eo amin'ny Petera izahay fa ao amin'i Jesosy zanako irery ihany no misy ny fiainana mandrakizay. Ampio izahay mba hiantoraka io isan'andro
ka ny faneno masina no anampy anay amin'izany satria maha-olombelo anay dia malemy any izahay. Dia mitahi izao mpiaino izao, mitahi izao mpiara-midinika amiko izao, ianao ny homba anay tsiraray avy ka naiza nay izy alehanay androany na inona na inona ataonay dia aoko tsapanay fa ianao no Mesia izay tsy mamely anay no irery. Dia mitahi anay tsiraray avy, mivavaka tononona sy agnatananonony amin'ny nafy Jesosy. Amen.